sehatry ny fizahantany Mpandraharaha maro eo amin'izay sehatry ny fizahantany izay no nandray anjara tao anatin'ilay famelabelaran-kevitra no karakarain'Andriamator Roland Ratsiraka izay ministra nitantana izany ministera izany teo aloha i Madagasikara raha teo dia manan-karena eo amin'ireo zavaboary sy ireo voary samihafa hananany tombony lehibe ho an'i Madagasikara ny fisian'izany. Ny fizahantany irery ve afaka ampandroso an'i Madagasikara io fantanina io no noezahana nitondrana valiny tao anatin'ny famelabelaran-kevitra no karakarainy ny ministra ny fizahantany teo aloha Roland Ratsiraka tonga nanokatra izany ny ministra ny fizahantany Razafitsiandrofa Jean Brunel. Amorina ny mpiandraikitra rehetra na ara-panjakana zany indrindrindrindra ianareo mpisehatra ao anatin'ilay tontolo ny fiarina momba ny fizahantany dia verinay fa tena zava-dehibe ary miendrika ny tohanana ny fijery ohatran'izany satria zay mihitsy ilay foto-kevitra apetrakay any amin'ny sehatra politika izay misy anay hoe misy le UM izay volavolainay any amin'izay sehatra politika izay iombonan'ny olona tsara sitako rehetrarehetra andray anjara ampandroso an'ilay firenena ary zay ihany koa dia efa nitezaina ao anatin'ilay fitiavana satria mametraka avo ary ilay fomba fijery sy fomba fisainana hoe ny fitiavana lehibe indrindra ka vonony zahay miara-miasa amin'ny rehetra, vonony zahay miaino rehetra, vonony zahay ifanomian-tanana amin'ny rehetra raha vo tombotsoam-pirenena, tombotsoan'i Madagasikara, tombotsoan'ny tanindrazana iombonana no resahana sy nytanterahana to place to pouvoir. Ny fanirinay sy ny fandatanay amin'izao famelabelaran-kevitra ho tanterahana androany zao dia iteny tsy ambahamba ny rehetra anambara ny fahitany sy ny fahatsapana satria vonony zahay miaina ary vonony zahay ny andray ansoratra sy andray antana araka ny teny ny solotena ny masovo amerikanina teo dia hoe mba tsy ohatra le conférence rehetra misy atao izay ozy izy. Ny Mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fizahantany avy eto toerana sy avy any ivelany no niarany kondo teto ny tanjona dia niametraka paikady ahafana mametraka ny fizahantany ho fanohitra ho an'ny fampandrosoana. Efa misy ny fandraisana andraikitra fa atsaraina kokoa zany ny fandraisana andraikitra amin'izao fotoana izao dia ny hoe ny fiarahan'ny ministera rehetra voakasiky ny fitandrona filaminana misala ary nampidirinao ihany koa zany ireo departemanta ministerialy izay mifandraika sy mifanometana na misy rantsana ifandraisana amin'izay tontolo ny fizahantany izay efa misy zany ny atrikasany arahana indromentona izao ary efa misy paikady ny volavolaina fa dia iroso amin'ny fanatanterahana zany. Nambaran'ny ministra teo aloha Ratsiraka Roland fa anisany olana ny fahakelezany tetibola atokany Madagasikara hampandrosoana ny fizahantany eo ihany koa ny tsy fisiany ny famarinan-toerana ara-politika.